Mialohan'ny zavatra rehetra lolo izy menakavy dia ivavaka sy androaka ny fanahy malotosika sy anana anjara mandritra an'izao fanompoam-pivavahana izao aoka ivavaka isika. Masina indrindra anao Jehovah Andriamanitra, tompony izao rehetra izao, be voninahitra ianao, ary ny fitoeranao tsy azo n'ilay ratsy, hitoerana tsy azo ny atrehana, fa sarotiny indrindra mivoninahitra ho ianao. Eto mandrakariva mantsy ny masonao sy ny fonao, jery anay rehetra. Noho izany indrindra, Jesosy Kristy Tompo zanakao, nanome anay fahefana, anitsaka menarana sy maingoka, andresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo, ary lehibe zany anarany zany, fa mangovitra ilay ratsy raha vao mahare fotsiny ny anarany. Zany ny fanononay Jesosy Tompo, ny anaranao isak'izay vavaka izay. Mangatak'izay mba ho fenonao, miaramilanao ny anjelinao ty toerana ity, hanao manda manodidina eto, hanangatanana izay Tompo, hamoaka sy androaka zay rehetra tsy anao, ka reo anjely be dia be mamiram-piratra miaraka aminay, mahita ny tavan'Andriamanitra reo hanangat-sabatra raha vao mitsangana ny tananay, ka hanakipily izay tsy anao, mijanona eto amin'ity toerana ity. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, tompon'ny fahefana sy ny hery rehetra, any an-danitra izay tehatany, lay marina sy masina indrindra, tetena ny fanahy maloto rehetra, na karazan'inona na karazan'inona, mandehana mivoaka, inona janonjanonanareo eto, tanany amin'ny farimy rehetra hafanareo, reo anjelin'Andriamanitra miaraka mivavaka aminay, mamirapiratra be eto, reny manakipily anareo, ao amin'ny sabany, ao amin'ny farimy rehetra hafao, dorana may, levona mandrakizay amin'ny afomasin'i Jehovah Andriamanitra ianareo, fa ny fanahiny mambomba anay eto, ka tsy hanananareo anjara, ty fotoana ito isany amin'izay rehetra, manaraka an'izao fanompoam-pivavahana izao. Tompo, misandrata amin'ny voninahitra ao ambony indrindra, misaotra Jesosy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, anatanteraka n'izao fanompoam-pivavahana izao sika amin'ity alahady voalohany, ny volana fahavalo ny taona ny fibebahana farana ity.
volana 7 zay ny lasa. Samy mieritreritra reo olona, inona ny vita, inona ny tsy vita. Fa tadidio, farambola tahakan'izao tsika, dia noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, noho izany indrindra, andeha isika rehetra hanome voninahitra azy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Aterina riavana ny fiarabana Ampandrana ho amintsika rehetra, dia ho ampitombona ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay tiatsika tsy vozonana, ilay tsy miova omaly anio aro mandrakizay. Sokafy ny boky ny tantara voalohany. Ny tantara voalohany, ny toko farany dia ny toko 720 zany. Tantara voalohany, ny toko 720, pejy 773 zany, amin'ny Baiboly tsotra. Tantara voalohany, ny toko 720. Dia raha tsika mamaky ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, manomboka ny andeha ny 120 ka hatramin'ny 130. Miala mamaky ny tenitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao ny hoe: anao Jehova, ny fahalebiazana sy ny hery, sy ny voninahitra, sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehova, ary anao ny fisandratana lohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy mampatanjaka an'izao rehetra izao. Ho ankehitriny misaotra anao izay, ry Andriamanitra eo, sy midera ny anaranao be voninahitra. Amen. Moa haiko tantaraina ny asoavanao, ny famatra taminaina ny fitiavanao, fa vahoaka sesena zay nahazo famonjena no ideranao mpamonjy soa. FPVM fahenina amby 30, ny andeniny voalohany sy ny andeniny fahatelo, iraitsika mafia hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Moaiko tantaraina asoavana, ny mpambata taminana ny fitiavana, ny vahoaka sesena. Mitsangana avokoa zay rehetra, manome voninahitra anao ry tsy toa,
sy ny zanak'Andromasina lay mitoetra eo an-tanakavananao. Eny lanitsy ny lanitra aza tsy omby itoerany voninahitra ao, foy loatra ny sainay. Be dia be ny zavatra tsy takatray. Zao fotsiny ny fantatray ho ao mandrakariva ho ianao ny masoko sy ny foko. Ary zao olona ny foron'ny tanako zao anambara fiderana maniasi daholo nge zay rehetra. Ngamo eto misy marina na ny ray azy. Nefa ny Andriamanitra marina indrindra, ny masina indrindra. Zany no miantsoantso hoe ianareo iantso ho raiko fa za kosa efa nanangana anareo zanaka. Be voninahitra ianao ry Tompo. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Le olona 420 aza voalaza ny soratra masina. Manipy ny satroboninahiny manoloana ny tongotra ao sy ny zanak'ondry. Inona moa zay mbizay? Kanefa amin'ny olona tahaka an'izany ianao faly. Miazakazaka tahaka an'ilay ray, niandry an'ilay zanany adala, efa niosipotaka sy ninana ny fihinany kisoa aza. Lobavy ianao ka miteny hoe ity zanako ty efa maty nefa velona indray. Efa very ty nefa hitako indray. Ndreto ny zanaka adala rehetrarehetra, ndreto ny very rehetra nangonina tao amin'i Jesosy. Faly zay Jesosy, zany ny mahafaly anay iona aminao. Vity ny volana 7 iny, ny satatra n'izao volana 9 zao zay. Tondranay amin'ny lalana tsy fantatra ianao, ny fantatra fotsiny te zao. Raha mbola eo ianao, tsy maintsy tafita ny fiangonanao. Miombina amin'ny any an-danitra zay ho fanomezam-boninahitra. Angamba ny fomba ny tsy mitovy. Tena tsy mitovy ka, tsy mitovy mihitsy. Ka nefa ry Tompo raiso, ankasitrao re zany. Vokatry ny fonay rehetra manao ny hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mazoto toerana ianareo rehetra Tompoko. Mamangy atsika ny Tompo, mamangy ny tany ny lanitra, dia tahaka ny mifanoroka ny mpifankaty. Aoka mba samy anokatra ny fanahy sy ny fotsikisika, ny Tompo no iteny ananafatra manao ry Taninanandrano, mialohan'ny hamakitsika ny soratra masina sy anambarana ny hevitra zany 3:100 ny andinin'ny voalohany any. Jesosy tokontsika tompon'ny fiainana, tonga eto amintsika oloko vangina, izy no itory-teny. Eo ampipetrahana ihany nanaovantsika n'izany 3:100 zany. Jesosy tokontsika tompon'ny fiainana, tonga eto amintsika oloko vangina. Izy no itory-teny, fotoana zay itenenanao zao Tompo, ianao ange ny lohan'ity fiangonana ity, ianao ny lohanay rehetra. Raha angina ianao Jesosy, tsisy dikany nge ny atongavana eto na ameno hatrany amin'ny rihana 4 azy zay, aimbery foana. Aleo ihany ny bonika boty fotsy tamin'ny fandrimafana amin'izao ririniny zao, fa satria ny finoanay araka izany tonokiry zany hoe eto fovoana ianao. Ianao zany no itory-teny, mengavy a Tompo, mba mangataka reha noho ny amin'ny fiarahana miasa. Tongavy ianao joro eto anilako eto, apetrao eo ambava ny mpanomponao ny teny.
Tongavy anao eny anena ny fiangonana eny, fantatrao nga ny mampiazakazaka ny olona io eny, fantatrao no mahatery anazy, ary atao fatany fa tsisy may manantona anao raha tsy efa nitao amin'ny ray. Aoka ho feno ny fanahinao zao toeran'izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Dia mbola ho ampitombonao amintsika mandrakariva ary havana ny fahalalana tsara, ny filazany tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Dao tsika mamaky avetrany ny soratra masina izay angalana ny 4 androany. Ny taratasy voalohany ho an'ny Timoty voalohany, ny toko fahenina farany. Timoty voalohany ny toko fahenina. Raisika ny andeniny 12 mandingantsika ny amin'ny 17 ka hatramin'ny farany. Zao no teny voasoratrao, manaraka ny vaky-teny ianareo amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tenin'Andriamanitra velona. Miadia ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo maso ny vavolombelona maro. 17. Hanaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy avonavona na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, azoto manome somianitra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Ry Timoty, terizo ilay natolotra anao, ka miala amin'ny fipetipedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy, izay neken'ny sasany ka nania tamin'ny finoana izy. Ho aminareo ane ny fahasoavana. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fifaliana ndray ry Fiangonan'ny Taninanandrano no ifanatrehantsika tava. Noho ny amin'andraikitra zarazaraina samy manan'ny azo moa, ndray mandreny lehibe koa mbola mamita iraka any ampitan-dranomasina any, dia nekena tamin'ny mpitiavana mba eo aminareo ndray amin'ny androany. Na dia manana fotoana ngeza be mihitsy ary pasteur, satria vokatry ny fivoazana any amin'ny fitandremako. Zao manomboka amin'ny fito zao fa miditra indroa, nareo moa miditra intelo eto hatramin'ny arivo, fa fitiavana ifampizarana aminao zany ry zanaky Taninanandrano. Afatry ny apôstôly anjanany, isy tomantsika 4 hiditra amin'izao volana fahavalo zao. Poto zay ohatran'ny voamaly. Nanambarana ny 4 teto. Titontiondre olona natao hoe taona ny fibebahana farany. Indraindray misy efa malilo sofina mihitsy, misy efa nitsoka ny ala tamin'ny finoana zany sasany, nga tsisy afatsy zany nitoriana ao anatin'ny fiangonana eo. Fa zao volana zao koa mino fa efa tsy vitsy ny sampana etonareo. Ny ainga nandena anao tafika masina, loha hevitritsika amin'ity volana ity dia hoe ny fibebahana marina raha tena nibebaka ianao dia mitaona ny hafa hanantona ny tompo. Hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly eto hoe miady ny ady tsara ny finoana. Ampirisiana mihitsy zany tsika hiady, dia ohatran'ny matazana piady be dia be ety ambony ety. Fa ny ady no samy manana ny azy.
fa le imbonana dia niady tsara ny finoana. Ka inona moa zany re olona hiazakazahana andeha hiantsa raha sanatria ka le finoana mihitsy ny tsy misy. Zany ny antony hifampahiraizana tahaka an'izao. Miara-miasa amina onjam-peo mpitory filazantsara vitsivitsisika radio fiotazan-tsoa. Rehefa nisy mba fionana tamina tompona andraikitra ireo onjam-peo vitsivitsy ireo, nitsiry ny hevitra satria tranga tahaka an'izao ny ainana isan'andro isan'andro eto amin'ny telosin-draza misy atsika ty. Voalohany aloha, maninona ny kristianina ny mangina fotsiny manoloana ny firoborobon'ny kolotsain'ny fanompo-tsampy zay voizina ame mitombo isan'andro isan'andro eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Miorina etseroa ny Fiangonan'Andriamanitra, tsy mahomby ve ny fomba fitoritsika? Maninona ny ratsy ny mahazo olona be dia be? Rariny Jesosy tamin'ny voalohany taona re olona raha miteny hoe lasany devoly daholo lasany ka mitomany mikapokapoka ny lohany etseroa izy, ampatsiarovina anao zany ry fiangonana, ngo adininao. Faharoa, minimangina ny kristianina satria roborobo be koa zao ny asan'ny fikambanana miafina zay miseho amin'ny endrika ivelany, mamafy vola mikarena etsero, dia marina ny tenin'i Jesosy hoe na ny olom-boafidy ny aza, na ny olom-boafidy aza hofitahany. Ka maro ny mivily amin'ny finoana satria te hanakarena aingana amin'izao fiaidana izao, dia manindrona ny fieritreretany amin'ny vy mamay, latsaka ao anatin'ny fitiavan-karena, indrisy mahantra loatra mantsy anao ry fireneko. Fahatelo, zay moa dia anisan'ny victime mihitsy tompoko. Mba sambatsambatra zay rehefa tafakatra ambony aty aminareo aty fa eny amin'ny tanàna ambany eny, miazakazaka be ny antsoina hoe islamisation. Miroborobo be ny fivavahana silamo. Etsakaiketsaka zao dia efa misy moske iorina, asana manokana moske moa ry zareo na tsy? Aiza ho aiza ny toerana misy anao ry kristianina ry fiangonam-pifoazana. Zany ny mahatonga ny apôstôly eto mikikika mihitsy, mandehana miady. Tsy maintsy miady tsika satria efa ho avy Jesosy. Tadidio fa adinina tsirairay avy ny amin'izay tsy vitatsika sy ny amin'izay mety ho vitatsika, na ny fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra na ny nanohatra ny sitrapon'Andriamanitra, tsika tsirairay avy. Be dia be ny velam-pandriky Satana ry fiangonana amin'izao fotoana izao, mampihemitra amin'ny finoana. Ny antokana sy azo antoka tsy miova ny fiorenan'ny finoantsika ao amin'i Jesosy araka ny voalaza ny soratra masina. Fa raha zao zavatra miovaova zao no anakinanao ny finoana, anaro tsara ny mpanan-karena ozy Paoly eto, mba tsy hitoky amin'ny arena miovaova ka hiavinavina. Asa vily lavitra ny eritreritra hoe vondray zany ny mpanan-karena. Fa raha misy arena be tena ananantsika dia le mahafatifaty atsika isan'andro isan'andro, na tonga ny Jesosy ny dradradratra hoe taona ny fibebahana farany ty taona ty, manan-karena amin'izany daholo tsika rehetrarehetra. Raha zany ngamba ny aloha ny jerevan'ny tompo tonga eto, asa raha isy ajanona eto ve tsika? Tsisy mahajanona na ny ray aza. Zany no mahatonga soratra masina hitaomana sy hampahirezana antsika. Isaorana zay efa nandeha na vita, na re angamy kadezara tsy diso efa tafaverina. Misy ny efa any atoerana, misy ny mbola andeha. Torio fa tsara ny Jesosy tsika ry fiangonana. Torio fa mahery ny Jesosy tsika ry fiangonana.
Ary na tsy maintsy mandeha lalatsarotra zany miaramila hosedraina. Miaramila tsy maningo tena amin'izao fiainana izao ny voalazan'io apôstôly ihany manjenjanany. Tafiana heritsika. Tsy fanaosangeny nomenanao ry kristianina fa fanahy mahery. Fa mahery izay atao anatsika hoy ny tenin'ny apôstôly Jaona noho izay ao amin'izao tontolo izao. Ka inona ny mampihemotra anao? Inona ny mampiravoravo tanana anao? Ozy ianao hoe nialo pastera niady ny fiainako tsy hitako mihitsy izay anaovana azy, ny haniko hoanina menakava aza ny androany raha kapitsy vao hita miady amin'ny tompotrano ny ekolazin'ny ankizy tsy voaloha marina fa tena anty zany. Fa raha mbola Jesosy ho any eo aminao, raha mbola izy ho any mamily ny sambokelitsika, mety misy fotoana ohatrany hoe ory Jesosy ary maninona ianao matory? Ohatrany matory ianao zany. Dia ny foazin'ny mpianatra rehefa natory teo ambodin'ny sambokely ny tompo hoe tompo tsy mampaninona anao va zao manjoana izao. Fa rehefa nitsangan'i Jesosy fantatsika ny tantara, nanangatanana izy nandidin'ny rivotra sy ny tafitra hoe manginaka mitsara fa milaza aminao afara mino anao. Androany dia androany ihany hitsahatra izay mety ho endriky ny tafitra sy ny rivotra mahery ka saiky napiletika ny sambanao. Manorena ny finoana, aza manorina ny finoana amin'izao zavatra hita maso zao, fa manana fanantenana ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Nanangatanana daholo ntsika rehetrarehetra na ho amin'ny mora na amin'ny sarotra Jesosy tsy hisaraka aminao mihitsy azony zany teny fanantenana zany hatramin'ny farany. Fa efa be dia be no nively tamin'ny finoana. Ary ohatrany mamirapiratra ny hafa, ohatrany mety ny hafa. Aza terena tompoko vao manaiky hiverina sy hitodika amin'Andriamanitra. Aza miandry efa resy be fa vita be zay vao hoe tiany tanako tompo sao dia tsy afaka ny anangatanana tsony ianao amin'izay. Fotoana moa ry havana, tsy azontsika hivalaparana. Mety efa rehanareo ty tranga anankiray ohatrany mahatsikaiky ty fa amperitreretana anao zany ry Fiangonana. Ny tenenako hoe aza terena mibebaka fo manaiky hibebaka. Niaraka ny an-tsena izy mivandy dia nividy hena fa mba nahazo azy volo rangahy. Ka feno kadradraka sy lalitra moa ny trano. Dia nividiana niaraka tamin'ny pozin-dalitra sy pozi-kadradraka hatramin'ny pozim-boalavo le hena. Dia napetraka tao anatina harona. Efa mainka ery raha matoa hikarakara nyity hena fa hinan-kena indray zany. Izy eny mianaka fa efatra ny zanany. Kinanjo rehefa tonga tao an-trano inona ny tranga, raraka tamin'le hena daholy, le pozim-boalavo sy pozi-kadradraka. Inona ny hevitra raha matoa? Ndao ranga sasana. Dia ny sasana hatramina savony mihitsy, iza koa ny mbola nanasahina tamin'ny savony raha tsy izy mivandy reto hoe amin'izay afaka le poziny. Ao madio tsara, afa-po, afaka kosa zay le pozina ka. Dia nandrahoana ny endasina natao mendimendy tsara. Fa izao aloha raha matoa, aleo aloha tsy tonga dia mihinana, aleo aloha amin'ny saviana ny saka. Le saka aloha zany nomena an'le hena meloa. Dia miandry atsasakadiny adiny iray. Ka raha maty le saka dia tsy hohanina zany le hena. Afaka ny adiny iray, tsy maty le saka. Lasa natsony ny ankizy nosanosana nyty hena be nendasiny raha matoa. Rehefa manomboka mamaka eny eo ambony seza ao ozy ny zanak'izy ndeo anankiray, mamo maty le sakatsika. Loza eo vao tonga saina hoe andre manitro na mbola angongo ka teny ao aza hoe andosana ty azafady amin'le fitenenana efa adiny indray nihinanana an'le hena, atao ahoana ty?
ka rehefa tereniny zava-misy mitompoko de fa fanao veloma zany de fa any zany miona tsy fantatra zay toerana iona any fa de ho faty zany tsika menakavy rehefa avy eo tereny le zava-misy de ngoso le ranga raha matoa fona aminao tamin'ny ditra rehetrarehetra zay nataoko nampirafesiko tamin'ny ranona ianao tononona tao daholo ty anarana vehivavy rehetrarehetra nampinafesana an'le raha matoa hatramin'ny tsy fampidiram-bola sy ny fisotroana sy ny fofoana sy ny rehetrarehetra ary satria mba mamietreritra ianao sao de tsy tafidy sary ohatrany hoe namela elo ka tsy fidiny koa le madama mamelanao avado malalako fa antsika miona ka aiza kosany de ny lehilahy ihany ny amony baolina mba nitifitra koa le raha matoa fona rangaha mamela ny eloko te eo ntsika any nanota rangaha izy efatra menada zanantsika ireo nge ka tsisy zanakao na ny ray azy eo vao fampijery niazakazaka avy any le lehilahy anankiray tondra n'le saka fatina saka zany natsipiny teo amin'izy mivandy mansosotra anazy sakanareo sisy fa nangalam-pinana de nitorahako vato zaho amiteny aminareo fa aza terena vao mibembaka efa misy zavatra mitsanga vao hoe jesosy eo vonjeo fantatra na fantatra ny ratsy nataontsika daholo tsika rehetrarehetra ary zany niady tsara indrindra ry havana zany niady tsara indrindra miady amin'ny fahotana niady tsara indrindra enganemba ho mpandresy ianao mba ho tadidinao isak'izay mividy eny ianao ny zavatra nytenen'ny pastera teto de aoka ny tenin'Andriamanitra no ampibebaka fa tsy ny ena sy ny pozom-boalavo samy mieritreritra ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fahasoavana kosa mba ho amintsika rehetra amen. Ny hira 770 eritreretantsika n'izany ady mpanahy izay ilanantsika zany manosomba ho tena mpandresy de mahazo to miasa mitombo Taninanandrano raha aisony tsara ka roainy ratsy ka matoky an Jesosy tokoa ataotsika eo ampepetrahana ihany zany anteniny voalohany zany 643 no zay vao mitsangana hivavaka angata-pamelana amin'ny tompo isika. Mazutu miasami todo raisoneta rakarwani nerate kamatuti anite sotu raisoneta rakarwani Sangana ivavaka angata-pamelana amin'ny tompo isika rehetra. Ivavaka isika. Zay no afatra nampitondraina Jesosy androany. Mamelara nisy tokony teneniko tsy voateny na nisy voateny ka mety nanafitoana olona. Anao mo tompo ny afatra ka ny fananao ne anisy tompo kasehany zany ndreto zay piady Jesosy tsy ady ara-nofo no atrehana isanandro sanandro marina fa miady piainana daholo zay rehetrarehetra fa adinona mihitsy le ady amin'ny fahotana le mandresy anay fa amin'izany ady zany engeny Jesosy
misy ny mpandresy de misy ny resy. Asa raha mba misy mpandresy firy eto Jesosy. Ngane mba sy ho resiny be deabe eto tompo. Fa mbola mametraka fitokisana aminay ianao. Na de zany andraikitra lehibe efa niainga ny sampana. Misy ny efany ary misy ny mbola andeha. Mamelahany fahadisoana rehetra Jesosy. Manomboka izao zay hianatra anao ny tsara. Tsy ho tereniny zava-misy tahaka ny tantarany izy mivady teo. Asa rena nahoana no mety hotohy ny fiainany. Raha mba isanandro moa zany ny ainanay, fa zany mihitsy ka ny fiainanay isanandro. Terena foana ny bebaka. Fa ny fanahinao Jesosy ny pampibebaka mahay indrindra. Tsisy olona mahay manova olona nge. Tena miaika an'izany zay. Tompo, mamelany fahadisoanay. De hianatra zay mba hanao ny tsara fahandroaka ny ratsy. Mino zay rehetra. Efa nanangatanana tamin'Andriamanitra indray ianao. Ka niteny taminy hoe mamela ray ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Na de fantatray mihitsy aza ny nataonay fa namono anao Jesosy. De hoy Andriamanitra hoe famindram-pony sitrako. Ka noho izany indrindra satria mamitra fosy miantra ianao, faly zay tompo. Indrana ny tononkirany Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ary mino ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijala raha nanapaka Pontius Pilato mbona tamin'ny hazo fijaliana maty hanalevina nidina tany fiainatsita sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any aviny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho. Fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny firana fanampy ny fahaefatra amin'ny telopolo ndaotsika navao fanolora-tena indray mandeha mandroso dia mandresy miaraka amin'ny Jesosy. Ny andinin'ny voalohany tompo malalo mpanjakako ianao tamy aho fa resy lahatra noho ny famonjena vitanao. Mba afaka tononkira-panahy zany amin'ny fanoloranay tena aza mahafoina mahasaraka anay. Dia ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra tompoko. Dia faly miarahaba ny tompona anniversaire indray androany na anniversaire inona zany na anniversaire na inona dia miarahaba anareo sahady na tratra n'izany tsingeritaona izany ary dia faly izy ireo nanolotra
reto voninkazo andravana ny alitara masiny Jesosy zao dia tononona ampanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany. Rakotozafy Marie Lydia, Razafy Arsoa Soanavalina Kalina, anniversaire tamin'ny 26 juillet. Ratovomanitra Andy tamin'ny 8 juillet. Andrianjaka Manarina sy Rasoa Zanaparany, anniversaire mariage. Randria Malala Mijaniaina, anniversaire tamin'ny 5 août, mangataka hira 537. Randria Malala Tiantso tamin'ny 27 juillet. Ramamiarinandrasana Henriette tamin'ny 6 août. Ravao Malala Saondra tamin'ny 5 août. Rariny Vofelana 74 ans tamin'ny 5 août. Ravoniso Vololomboangy Nivoaly tamin'ny 26 juillet. Rarson Jean-Michel sy Rasendra Malala Jacqueline, roapolo taona mariazy tamin'ny 2 août. Razafindrabe Antoine 63 ans tamin'ny 1er août, mangataka fahasalamany. Heritsiaritra Valia Fania tamin'ny 30 août, mangataka fahendreny. Rabenja Patricia Salatiel, Razafinjato Jean Stéphane tamin'ny 1er août. Rajaona Arvelo Oby Miray sy Razafinjatovo Jean Stéphane, anniversaire mariage. Ratsimbazafy Jean-Marc tamin'ny 1er août. Rahaingo Malala Stéphanie tamin'ny 6 août. Rabeaja Erjaona Rijakiady Vantso tamin'ny 1er août. Rakotonavay Tsifa sy Rakotondramanana Iambotia, 17 taona mariage. Andriambololona Miotsoa Yara Rubiel, Rotona. Ioli Ianteherana Finiavantso tamin'ny 1er août. Randriamparany Augustin sy Rasolofo Manana Nadia, mariage tamin'ny 31 juillet. Razafy Ndratsimba sitraka tamin'ny 5 août ary Miangola Anta tamin'ny 4 août. Ny kado tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra, koa ny tenin'Andriamanitra izay omena anareo androany dia ao amin'ny Deutéronomie, ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 1:30 ka ny 9:20. Deutéronomie 1:30 dia ny 9:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova no mandeha eo anoloanao, ary izy no hiaraka aminao. Tsy handao anao na hafoy anao izy, ko aza matahotra na mivadi-poy anao. Amen. Tsangana hivavaka isika. Jesosy reo voatonona anarana rehetrarehetra teo tompona anniversaire androany. Misy koa Jesosy nahatsiaro, misy koa ny nanadino, ary rehefa teto izy vao nahalala aiko izy nanana anniversaire dia tononona eto anatrianao eto koa ny anarany, na dia tsy voatononay aza izy no anonona izany ao anatrianao, satria nomenao kado tsara indrindra dia ny teninao, ary ny teninao no manafaka azy amin'ny fatorana, ny teninao no mamovaravarana ho azy ho amin'ny fiadanana, ny teninao Jesosy manakery aminy ary dia anova ny fiainany, ary dia ny nanana tsingery taona amin'ny mariazy
dia izany teny zany a no mena ho azy a fa ianao Jehova no mandeha eo anoloany ary manana tsingeritaona efa zokonjokony a dia ianao koa Jesosy milaza fa ianao no mandeha eo anoloany ka aza matahotra ianao fa mampivadi-po tokoa raha eo ambavahadin'ny lanitra no ataonao hoe tsy fantatro ianao na avitaiza ka dia nomenao toky nomenao fanantenana ary dia ireo mbola eritreriny kosa Jesosy a ao ny zaza ao ny tanora izay manana anjara aniversaire amin'izany a dia tononona iamin'ny fiadananao a mba handroso eo anoloany mandrakariva ianao a anjavona izay rehetra mikitotoana anapatapaka ny hidy vy rehetrarehetra ary dia ianao Jesosy a hiteny aminy ka ilaza hoe aza matahotra na mivadi-po ianao dia izay rehetrarehetra ihany koa Jesosy a dia mandray an'izany a tendry aniversaire zany a cadeau anay a ho amin'ity androany ity dia makasitraka indrindra izay Jesosy a voninahitra amin'izany a dia ho anao rery ihany. Amen. Petraka ny fiandronana. dia mbola mpitombona mandrakariva amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray a ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Faly miarahaba antsika tsirairay avy ao anatin'izao alady voalohany amin'ity volana Aogositra ity. Lasa zay ny fito volana 5 ny sisa inona tokony voakosoka tao anatin'ny zavatra mety tsy mety nataonao ao anatin'izao ny hoe taona fibebavy farany zao. Dia samy mahereza apetra mandrakariva amin'Andriamanitra ny fiainana. Tonga eo an'ny fotoantsika zay anatanterahana ny fanolorana ny fanatanterahana ny fanatanterantsika ny fanomezana dia ataovy zay rehetra azonao atao mba entitsika ampandrosoana n'izao asan'Andriamanitra zao. Mbola ny men'Andriamanitra tombonandro ianao a men'Andriamanitra hery ianao tao anatin'izay 7 volana zay zay mba azonao atao a ho fanompona fanohanana ny asan'Andriamanitra dia ataovy ampitiavana zany ao anatin'ny fanatanterantsika moa zany fanomezana zany a dia andray anjara hira ny zanantsika ny atoko-pihira ery ambony. Tompoko misy filazana voaray mikatona daholy ny varavarana ny rihana rehetra mandritra ny procession ko iangaviana mba tsy hivezivezy raha misy mahatery dia mialoha na aoriana no mandeha. Misaotra tompoko. Mino hafa voarantsika zany mikatona daholy zany ny varavarana rehetra amin'ny rihana rehetra ao anatin'ny fanatanterahana ny procession antsika fa raha ohatra ka misy mahatery dia ny aloha na aorianan'izay mandeha isika. Misaotra tompoko dia samitain'Andriamanitra.
mizany numetomany famaromatsy ny mampimaro mila angelika nazany aza okiriva tsy afa Jeso Amerika tsy mailany ny milety misy mijery kamatokina mampiasanenu kamampisenu matarizany ari ulani fisai mataini rayu piyai tsima ufefika sana mateana undisitra kafa maru kizani kureu biuku bila angelika nazani aza ukiriva siafa Jeso Amerika zimaireni nimileti nisimizeri kama tukina mapyasanetu kama pisetu mandarisani aribulani fisai manjani rayu piyai nichima ufefika nazani aza ukiriva siafa Jeso Amerika zimaireni nimileti misimizeri kama tukina mapyasanetu kama pisetu matarisani hariulani fisai manjaini rayu piyai zima ufefika miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity andro alahady andro fandraisana ity koa amin'izao volana aogositra izao. Tonga eo amin'ny fotoana makina ny raharahan'ny fiangonana isika ampatsiahivina ny fiangonana fa ny vaky tenintsika dia ny salamo 500. Ilazana isika vaokan'Andriamanitra rehetra tsy hakanavaka fa isy ny vavaka fivadikanana lehibe izay tanterahina eto amin'ny fitandremana Taninanandrano Ampandrana ny talata 15 ho avy izao. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ka dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ny amin'izany. Fiantsoana fivoriana antsoina ireo mpiandraikitra ny asa-pifoazana isaky ny alahady hariva ho tonga ivory ny alakamisy 10 aogositra ho avy izao fa misy ilana azy ireo amin'ny porta 322 3e étage amin'ny 12 ora atoandro dia manantena ny fahatongavantsika maro. Fiantsoana fivoriana antsoina ny papandro rehetra any amin'ny 4e étage sy ny 2e étage ary izay hiditra hiasa amin'izany mba ho tonga natrika ny fivoriana andaminana izany amin'ny porta 322 3e étage ihany amin'ny 12 ora atoandro ny alakamisy 10 aogositra. Ilazana ny mpampianatra piomana fa misokatra iasanareo anaovana dinika ny porta 220 2e étage antsoina amin'izany koa ny piomana atao dinika hotokanana rehetra hoy ny tompon'andraikitra. Avy amin'ny fifoazana voameran'ny Fotoam-pivavahana fitandremana reny ny Taninanandrano. Ilazana isika mpanompon'Andriamanitra hanao ny asa-pivavahana amin'ny fotoana rehetra mba ho tonga 30 minitra mialohan'ny fotoana amin'ny enina sasany amin'ny 7 amin'ny 12 ora amin'ny 2 ora sasany mariana fa ireo rehetra tsy manaraka izany dia tsy afaka manatanteraka ny andraikitra nomena azy. Izao natao dia mba ho fandaminana
vaovao eto amin'ny fitandremana reny ny Taninanandrano Ampandrana avy amin'ny fifoazana ihany. Ilazana isika mpiomana mpiandry iraka izay anatrika fampianarana amin'ny fotoana rehetra mba hampiseho eto amin'ny fidirana ny karatra na ny badisa. Marihana fa tsy ho tafiditra mihitsy na iza izay kiasa hiditra nefa tsy manana badisa mba ho fandaminana vaovao eto amin'ny fitandremana Taninanandrano ihany. Voninahitra avy amin'ny synode Analamanga Sud deuxième circonscription. Voninahitra lehibe ho anay ny manasanareo fiangonana handray anjara amin'ny déjeuner concert izay karakaraina eny Sabotsy 16 septambra ho avy izao. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny restaurant Lotus Blanc Antanimora manomboka amin'ny 12 atoandro. Ny tapakilo fanasana dia efa afaka jifaina eny amin'ny mpikambana na koa eny amin'ny foibe isaky ny alarobia hariva ny sabotsy maraina amin'ny vidiny 9 ariary. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atokana fananganana sy fividianana ny tany. Ilay Andriamanitra mananambiampy eny amaly fity anareo tsirairay avy. Fiantsoana maika antsoina ny dekonina pia ny saha rehetra mba ho tonga anatrika ny fivoriana izay arahana amin'ny birao maharitra ny alahady 9 aogositra aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany amin'ny 7 ora. Aoka ifampilaza fa zava-dehibe no dinianako satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra irosy amin'ny procession aloha tsika dia toizana mivaky teny. Dia iroso ao anatin'ny fanatanterahana ny processiontsika araka izay efa nambara hatrany amboalohany teo dia be dia be ny asa izay ilantsika ao anatin'izao fiangonana izao, indrindra ihany koa ny asa rehetrarehetra manerana ny ty Madagasikara ity dia miangavy antsika rehetrarehetra mba hanao izay azo atao ho fanohanana izany asan'Andriamanitra izany mba hijoroantsika vavolombelona tokoa fa velona an' Jesosy izay ivavahantsika. Tsy misy rereko ny andiny voalohany ataontsika eo am-pitsanganana izany. Larana fa 20 ao amin'ny firana fanampiny. Vavakisika marina rabaky teny zany Jesosy, tsy misy reherehanay afa-tsy anao, na ny hery izay nananay, na ny tanjaka izay nananay, na ny vola makarena izay nananay, avy any aminao daholy. Faly izay ary samy rehare Jesosy satria mbola nitahinao, tsy navelanao hirery ny asa mandrara sy ny fivelomana teo ambany elatrao. Ny akonana sy ny vady aman-janaka no tantaninao sy ny fimbinao. Marina rabaky teny ilay teninao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Velona in'izay Jesosy. Natapitra ny 7 volana voalohany iny, andindray ny 5 volana manaraka mbola mangataka ilay fitantana ilay sandrina mahery. Dia misaotra Tompo ho diarainy anaranao. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra mipetraka ny fiangonana dia miroso any amin'ny fanatanterahana ny procession zantsika izay tarihany dekona. Dia ho toizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana
ko satria tsy misy moa zany ny fanamasinana ny fanambadiana dia ny filazana manjo amin'ny finoana fanantenana fitsagana tena maty no ampandrenesana atsika rehetra ny fodimandriny reto olona manaraka ireto azafady ay misy ny filazana azafady reto ny zanaka fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantrano masina Ramatoa razanatra be Zanety Andriamatoa Rakotoaromanga Filipo mivady andaniny Ramatoa Razay Armanana Andriamatoa Rabenasolo Josefa mivady ankilany dia falomanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rakotoaromanga Tojosoa Fandrina sy Raramalala Rojertina Eliza izay atao eto amin'ny fiangonantsika Taninanandrano Ampandrana ny alakamisy 10 Aogositra amin'ny 10 ora maraina raha Solonjanahary Henri Razafindrafara Suzanne Andriamandroso Dode Herniaina andaniny Randrianarsoa Pierre Josefa Ralaoarso Miriam Ernestine ankilany dia falomanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Maherinyaina Andriamasinoro Andriamandroso sy Avitsiniaina Miriam Natasa Randrianarso izay atao eto amin'ny fiangonantsika Taninanandrano Ampandrana ny 12 Aogositra amin'ny 10 ora maraina. Rakotoarmanana mivady Rasoamanalina Rakotoarmalala Edmond mivady andaniny Ranoro Voangy Randrianarvelo Mahefamanana mivady ankilany dia falomanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Teo Njakasoa Andriantoaina sy ny fanantenana Manuela Ramahefamalala izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany ny asabotsy 12 Aogositra amin'ny 10 ora sy sasany. Andriamatoa Rakoto Dimilay Jean Emile Ramatoa Raharso Eliza Andriamatoa Rakoto Arsoa Ramatoa Ravelo Arso Emeline ankilany dia falomapandrianareo ny fanamasinana ny mariazy ny zanany Andrianomenjanahary Jean Dovic sy Rafanomezatso Emilie Iaina. Ny fanamasinana dia atao eto amin'ny fiangonantsika ihany ny 20 Aogositra ho avy izao tsy misy moa ny ora tsy mipetaka ato ny ora Ravalsoa Ranivo Seheno Janine andaniny Andriamatoa Andriamahazo Rahely Armanana Mamso Clarisy ankilany dia falomanasa anareo anatrika amin'ny fanamasinana fanambadian'ny zanakay Ramahavalsoa Mideran'Okolona sy Andriamahazo Onsoa Aldina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany ny 20 Aogositra amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Manampso Celestin Ramatoa Rasoamananivo Mariette andaniny Pasteur Ramanandraisoa Estera Bakoarsoa ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Ramanampsoa Andrianjakaniaina Victor sy Nomenjanahary Ravakiniaina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny 20 Aogositra amin'ny 10 ora sasany maraina. Andriamatoa Rakotoarmanana Jean-Louis Ramatoa Rafarany Rina Marie Georgette andaniny Andriamatoa Rabezanahary Ernesta Ramatoa Ravelo Atoandro Fanjanofy ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany ny zafiny Rakotoarmanana Dina Entso sy Ravelo Atoandro Fitiavana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny 20 Aogositra amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy ny mahita tsy mahamety ny fanamasinana ny raina sasatsasany amin'ireo fanambadiana ireo dia aoka izy aplaza meroa ny ray aman-dreny mpitandrina filazana manjoa amin'ny finoana fanantenana fitsaganany tena maty no ampandrenesana anarareo ny fodimandrin'ireto olona mararaka ireto. Rabako nirina Saondra Vololona dia nodimandry ny 2 Aogositra 20 sy 20 teo hoy ny vadiny Ravalso Rabona Josefa ny zanany ny ray aman-dreny ny fianakaviana manontolo ny nofony dia voalevina tany amin'ny fahasanidrazany Ambohidrazana Fenorivo. Izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 100,000 francs. Andriatasy Soarinoromanga dia nodimandry teo amin'ny 20 taonany ny alarobia 2 Aogositra teo hoy ny vadiny
Ramanivo Raona Andriantasy ny zanany ny zafiny ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny ihany koa dia efa voalevona any amin'ny fasan-drazany any Manandrina Avaradrano. Ramora manana Lila Nirina dia natsondray ody any aminy ny zoma 4 Aogositra. Hoy ny vadiny Razafy Mahatratra Leonara Di Lola Pakasary promotion lala-pamonjena eto amin'ny fiangonana. Hoy ny zanany niraitam-po amin'ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia entina miala ao amin'ny tranony 2 Apahibe anio alahady 9 Aogositra amin'ny 1 ora entina nomezam-boninahitra any amin'ny fiangonana FPVM Ambohitseheno alohan'ny ametrahana azy any amin'ny fasan-drazany any Tsifenikova Ambohitseheno ihany. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ny fianakaviana tramanjo fisaorana. Ny vadiny ny zanany ny zafiny ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana feno anareo rehetra tonga ny dodododona nampahery nampitraka manohana tamin'ny fahalasana papa malalanay Randrianarso Celestin. Tsara levenana ny maty ary henikaja ny velona koa dia ilay Andriamanitra tompon'ny fiadanana ny amaly fitianareo. Ny fandrina dia ny tsara indray no iarahana makasitraka indrindra ialana tsiny eo an'ireo izay tsy tratrantro noho ny afenondrano be loatra. Ny solotena dia Imam Sibako amin'ny groupe 2 sady dekona sady mpitaridalana promotion mpitaridalana sy papangina. Dia toy izay sy toy izay ny famakina ny rarahan'ny fiangonana. Ny voninahitra dia hon'Andriamanitra irery ihany dia toy izany amin'ny famakina ny voady. Amen. Dia reto indray ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanatanteraka ny rakim-pisaorana. Misaotra Jesosy fa mbola afaka manoratra indray ho anao, mankasitraka anao amin'ny fahasoavana nataonao an'ny ankohonako.
No.
sosy afahanay manohy ny fianarany dia bata io izy mba hanohy ny fianarany ary dia mangataka Sambatani malahe ni malahe luampana sambatra Pazini fanjakani lanitra Sambatani uri faizinu ampifani Imale mifanai Nuandu vanitani Sambatani madi wampu Fizinu aitanandiama Sambatani pampia habana Fizinu ataue zanakandi amanita Fizinu ataue zanakandi amanita Ratapana fati sambatianau Manatunani Jesusi Manekeni famundeni Tiandatanau ni tumpo Rahateo sambatia Izane katianau Usambataianau Ratapanau fati sambatianau Manatunani Jesusi Manekeni famundeni Tiandatanau ni tumpo Rahateo sambatianau Izane katianau Usambataianau Izane katianau Usambataianau Anapina ny fanamboarana ny WC amin'ny Fiangonana. Raisiko tompo ny fona mianakavy kely mba hanjakanao It's in the Fiangonana,
Ny birao any CFF sy ny birao maharitra zao fotoam-pivavahana izao ary dia mba sy ny birao nytonia sy ny fiangonana dia iangaviana zany mba ho tonga hanatrika an'izao fivoriana izao filazana maika ity ho an'ny CFF dia toy izay ry havana ny voady izay nataontsika tato amin'izao fanampam-pivavahana voalohany izao dia mitsinjara toy izao zany teto amin'ny ambany-drihana na ny réseaux sociaux dia 85, tao amin'ny premier étage 45 ary tao amin'ny deuxième étage 17
ary tany amin'ny 4e étage 15 ny fitambaran'izany dia 162 voninatrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. eny tompoka dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika noho izany voady marobe izany izay mbola maneto koa fa velona ny Andriamanitsika. Hitsangantsika hanolotra ny rakitra amin'ny hira izay fa mahazatra antsika. Misaotra Jesosy, iny ny vokatry ny fonay androany mba entina andray anohanana ny asanao. Dia ny angatanay aminao Jesosy, nijereo mandrakariva ny mpanomponao tsiraray avy, mbotahinao ny asa mandrara sy ny fivelomana, nijerenao ny fianarana, nijerenao ny akonana sy ny vady aman-janaka, dia aza mamela azy irery Jesosy, fa mba eo anila ny mandrakariva ianao mandritra ny androm-pahavelomany. Misaotra Tompo, dia raininaranao. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mialohan'ny hitsangana ny mpanompo ny hitondra ny tatitra rabola eto amintsika dia filazanty izany ho an'ny CFF. Ilazana ny birao sy ny dekona pian CFF mba hivory miaraka amin'ny birao maharitra ao arin' izao fotoam-pivavahana izao ao amin'ny birao Antonia ny Fiangonana. Dia misaotra Tompo, tahin'Andriamanitra. Dia mbola faly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika. Dia toy izao indray ny tatitra arabola eto amin'ny fitandremana nanomboka ny volana Jolay, voalohan'ny volana Jolay hatramin'ny faran'ny volana Jolay ny tatitra hoentineto androany. Ny volana
Ny fanatitra ny alahady 7 Sambatra ni malahe ni malahe luampana sambatra Pazini fanjakani lanitra Sambatani uri faizinu ampifani Imalemi fanai Luandu vanitani Sambatani madi wampu Fizinu aitanandiyama Sambatani pampia abana Fizinu ataue zanakandi amanita Fizinu ataue zanakandi amanita Ratapana fati sambati anamu Manatuna ni Jesusi Manekeni famundeni Tanda unitumpo Rahateu sambatia Tizane katianau Usambatai yanau Ratapanau fati sambati yanau Manatuna ni Jesusi Manekeni famundeni Tanda unitumpo Rahakeu sambatianau Tizane katianau Usambataianau Tizane katianau Usambataianau Ary ny main d'œuvre izay nametaka andreo lampy solaire ireo dia 120 000 ariary. Ny groupe ny solika Malam
dia ny mpanjaka izay nebokadnezara izay nanangana ny tsangan'olona volamena ka eo no ibaikony olona rehetra hoe tsy maintsy mekohaka eo anatrehan'izany tsangan'olona volamena izany dia nandamafy izy telo mirahalahy eo ary rehefa tao anatin'izany fandavan'izany izy dia izao hoe tezitra mafy ny mpanjaka dia rehefa nafanaina ny laforo tena hoe nafanaina farak'izay tena mamay farak'izay tena mamay dia izao samboriny izy telo mirahalahy reo dia sadraka sy miasaka ary Abednego ary andeha eo atsipy eo anatin'izany laforo mirehatra avy izany satria maninona tsy mety manaiky ny didin'ny mpanjaka fa zao ny zavatra nataony tamin'ny mpanjaka dia izao hoe ny Andriamanitra izay ivavahanao dia tsy hotomponay mandrakizay fa ny Andriamanitra izay ivavahanay kosa ozy izy mahavonjy anay ao anatin'ny laforo mirehatra afo ary mahavonjy anay mandrakizay inona ny tiako atongavana ry havana zasy anao misy ny vavaka fanafana izay ho ataontsika eto amin'ny fiangonana ny atalata 15 ny volana aogositra ho avy izao vavaka io fifadikanana lehibe izay ho tanterahana amin'ny 4e étage ho fanafana na inona mbola fatotra mangeza sy mamatotra anao dia izao hoe afaka mamonjy anao tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny reto telo mirahalahy reto tao anaty laforo mirehatra afo afaka ny anafaka sy amonjy anao anatin'izay fatotra sy geza mbola mamatotra anao koa ny Andriamanitra izay ivavahanao eto ry havana satria ny Andriamanitra ivavahako sy ivavahanao dia Andriamanitra mahery tongava maro satria vavaka fanafahana mihitsy io ninona mbola fatotra mamatotra antsika anafaka anao Jesosy rehefa tena mino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ary rehefa vita ny fanafahana androjaka le fitahina mananambiampy ho anao Jesosy tongava maro amboary ny programanao amin'ny atalata 15 ny volana aogositra 7 manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mifarana amin'ny 4 ora hariva manantena anao Jesosy faharoa manarakaraka an'izany ao anatin'ny fanatanterahana ny tafika masina ny zanakitsika eto amin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao misy nefa nandeha ao koa ny mbola andeha mangataka antsika rehetra mba hitrotro ambavaka n'izany zanakitsika izany mba havita somatsara n'izany tafika masina izany mba ho tsara mandroso tsara miverina daholy ho tahin'Andriamanitra fahatelo farany tsady amaranako azy momba ny fanamboarana ny WC any fiangonantsika ry havana efa vita daholo ny devis mikasika an'izany rehetrarehetra izany ary efa ho tanterahana tsoela ny fanamboarana an'izany WC atsika izany ary misaotra antsika vaoaka an'Andriamanitra rehetra manohana mandrakariva ny asan'Andriamanitra fa izay rehetra nataonao dia nataonao tamin'ny fitiavana Jesosy koa mbola amaly avy izao toy ny arivo tsy anapataperana zay rehetra vitanao ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany amen. eny tompoko dia misaotra n'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany izay manam-pirofo fa miasa Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary miasa Andriamanitra eo amin'ny fiangonana be dia be ny tenin'Andriamanitra efa norenesitsika teo tonga ao anatin'ny famaranana fotoantsika izao araka ny teny izay nentin'ny mpanompo teo tany amin'ny Timoty izay efa novakina tamintsika miadiny ady tsara ny finoana
azon'ny fiainana mandrakizay. Betsaka tokoa ny olana, betsaka ny ady mety atrehantsika ao anatin'izao fiainan'izao. Ny olana anatin'ny tokantrano, ny olana anatin'ny akonana, olana anatin'ny fianakaviana, eo koa ny olana anatin'ny firenena. Nefa azadino fa Andriamanitra tsy mahafoy anao. Manana finoana, manana fanantenana fa ny Andriamanitra izay ivavahanao tsy miova araka ny teniny hoe anontany sy izay rehetra eo aminy. Apetrao amin'ny adinao, apetrao amin'izay mety olana mitambesatra eo amin'ny fiainanao, fa tsy hamelanao irery izy araka ny teniny hoe mety manadino ny zana noho ny vehivavy, mety manadino fa izako zanaka tsy mba manadino anao. Hitsangantsika amarana n'izao fotoan'izao. Hira larana 9:7. 9:7 ataontsika mialohan'ny vavaka sy ny tsodrano, dia ny 1 mialohan'ny vavaka sy ny tsodrano, ary ny 2 kosa aorian'ny vavaka sy ny tsodrano. Mama fahazavo kaza mba malaina fa tsy fantatrao izay hovanina. Na amin'ny hariva na amin'ny maraina, mama fahazavo tsy mijanona. Dia manana finoana dia mahatokia an'Andriamanitra fa tsy maintsy jinja ny amboary anao satria tsy hamelanao irery izy. Mama fahazavoa kaza mba malaina fa tsy fantatrao izay hovanina. Amin'ny hariva na amin'ny maraina, mama fahazavoa tsy mijanona. Matotria misy amboara hoanao ane. Matotria misy amboara hoanao ane. Makasitraka anao zay Jesosy noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay mbola omenao ana isanandro. Tsaronay dia tsaronay tokoa fa eo anilanay ianao. Na dia betsaka aza ny ady atrehana, olana mitambesatra, indraindray mily ravoravo tanana, indraindray mily tanondrika. Tsy vitsy ara Jesosy, nefa ila moy fo manoloana ny vavaka izay atao hoe mbola misy hany ve izao Andriamanitra izao. Miady isanandro, mitolona isanandro, indraindray matsiaro fa tanapolo no entina mody. Jesosy, matsiaro anao izay ankehitriny. Fa le teninao no miteny fa tsy miova ianao, omaly sy anio ary mandrakizay. Tena tsy miova ianao Jesosy. Manam-pirofan'izany revoady marobe izay ny tanosaina teo. Tsy ary voatanisanay Jesosy. Ny sorehetra izay nomena ho an'ireny mpanomponao reny teo ny fianarana, tao ny afam-panadinana, teo amin'ny varitra izay natao, tsarona nisy fitahiana teny aminao. Manambara fa tena mpanomponao tokoa izy. Jesosy malalo, hitanao amin'ny atsipiriany ny fiainany mpanomponao. Tena amin'ny atsipiriany Jesosy no tantananao ny fiainany iray manontolo. Ary zay reheto ane Jesosy dia samy natsiaro an'izany, samy natsiaro zany fitahianao zany zay. Raha vao misokatra ny masonay ka miandrandra maraina vaovao, dia matsiaro hoe mbola nindra fonao mampitsangana anay. Nindra fonao no mbola fana miasa, nindra fonao mbola fana mianatra, nindra fonao mbola fana manatanteraka ny asa fivelomana rehetra. Misaotra Jesosy, makatelonanao
no zany fitiavanao zany. Ka indreto zay mba hiaraka iombo-po isaotranao Jesosy manao hoe saotra Jesosy. Jesosy malalo. Manoloana ny ady atrehinay koa nefa. Misy Jesosy ny mbola ady atrehina tokoa ao anatin'ny tokantranao. Na dia ny mpanomponao ny taraina atao anatin'ny voady fotsiny azy, satino an'ireny Jesosy. Misy ny manana tsy fahasalamana, misy ny manana zanaka maditra, misy ny maniry mba te hanananaka, misy maniry eo ny varotra atao mba azo klian maro. Jesosy tsy aro voatanisanay zany rehetrarehetra zany, fa raha vao nivakina teo zany efa eny ny sofinao, dia ho tanterahanao ny teninao fa tsy lali-dalovana toko ny sofinao fa mandray, ary ny tananao tsy foefa mahavonjy. Indreto zay rehetrarehetra Jesosy midodododo eto amin'ity toerana ity, matsiaro tokoa zay Jesosy fa tsy misy famonjena ny ratsany aminao hoe miazakazaka eto amin'ity toerana ity no fahatserovanay Jesosy, fa zinona moa zay, zinona moa zay Jesosy, ny hery tsy anananay, ny tanjaka tsy anananay, ny vola empelantanana tsy ahafahana makaiza, raha tsy eo ianao. Araka ny teninao hoe raha tafasaraka amiko ianareo tsy mahefa na inona na inona. Mingavy anao Jesosy, fantatrao zao vahoaka marobe zao, fa na dia ny volondohanay ara Jesosy vo isanao ary mahatoky manana fanantenana fa hitanao amin'ny atsipriany ny fiainany vahoakanao zay manatrika eto amin'ity toerany ty ankehitriny. Ivavaka izy Jesosy mba hitanila kely eo anilanao. Mingavy anao aho eno ny vavaka sy ny sainto ny fony, mba eno izy Jesosy zany ny angatahanay eto amin'izao toerana zao. Eninao zany vavaka zany Jesosy, tena eninao, ary mino aho fa manoatra ny vavaka zay nasandrany mbola misy le tsara lavitra mihoatra noho zany ko efa nomaninao azy, satria ianao nefa nanome teny fampanantenana fa manana ny lalana iverana anay ianao, dia lalana hitondra fiadanana fa tsy loza. Ka na dia misy azan'ny ranomaso, na dia misy aran'ny saintom-po, na dia misy azan'ny toloky sy tomany, mbola manana fanantenana zay, fa mbola ho avy le maraina avao, le masoandro mibalika eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy ahatsapany, fa velona ianao omaly isan'io ary mandraka zay. Eninao zany vavaka zany Jesosy. Eny fa na dia ny mpanomponao zay nanandratra ny voady teto azy, nangataka vavaka teto amin'ity toerana ity, eninao koa reny rehetrarehetra reny. Atolotra ianao Jesosy, ka iarahana miredina manao hoe Jesosy eno ny vavakay. Dia misaotra indrindra Tompo, misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manadino, fa mihevitra ny fiainanay isan'andro isan'andro. Fa raha vao miposaka ny masoandro dia tsapanay fa ny indra fonao no natonga an'izany. Raha nahazo fahombiazana amin'ny mpanomponao dia tsapanay fa no ny indra fonao zany, ary ny angatanay aminao, ny androm-piainanay sisa mbola eo ambany elatrao, dia aza velo tafasaraka aminao fa very zay, tena very zay Jesosy, very zay raha tafasaraka aminao. Zany nangatanay aminao, tany mafy zay fa tsy matananao, azony fa tsy mafikitra anao. Dia le sandronao mahery hitatana, ampahery ny fanahinao,
ho an'ny vahoakana tsiraray avy dia misaotra tompo dia rainy anaranao raina eo izay ny an-damitra fa masinna ny anaranao ampinareny fanjakanao ataony sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-damitra nananizana ny sazavanay ary mamelana ny kay tahaka na melano izay meloka taminay raha izay mitondranay ny fakapana fa manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra matraka izay any raiso ny tsotrano le fahasoavan'Andriamanitra ray la efa niteny anao hoe tsy miova omaly sanio ary mandrakizay izay neny androtsaka ny arepitahina eo ny fiainanao ka nitoloko sy tomany izay lalovanao mbola hody fifaliana satria tsy miova ny Andriamanitra ao ary anatanteraka ny teniny aminao hoe anaka aza merikerika foana fa ho tahiko ianao raha miditra ho tahiko ianao raha nivoaka ho tahiko ny asan'ny tananao ary ho tahiko ny fanaovamofonao dia misaotra Jesosy dia raina ny anaranao amen. Mama fahazavo amin'ny manitra ka aza mba mifidy izay antsiaso fa ny fo mazoto sady feno antra dia omeny tompo valisoa tokoa. Amini mantra kalsambani fiti saya siazu nani fumasutu sadi fenu mantra neumeni tupu vani sutuku matujiare isi amuara uanawane matujiare isi amuara uanawane matuki fa isi amboara uanawane utanteraka tokoa ny zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra ririany. Halleluja. Masina Jehova tompo maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Dia mipetraka ny fiangonana dia mbola manasanao indray ny tompo na viaizanao tonga eto amin'ity toerana ity dia mbola manasanao ny tompo iray latabatra anao indray androany.
Vonivoniala tany atokantranonao ianao dia efa hitan'i Jesosy. Notseninainy tamin'ny teny mpitiavana tamin'ity androandroany ity hoe miady niady tsara. Izany no anamarina ny tompo antsika. Raha miady niady tsara tokoa isika dia niady tsara miady amin'ny fahotana ary amin'ny fibebahana. Ny fotoanany fandraisana tahaka an'izao no andinian'i Jesosy mitoepontsika tsirairay avy. Hanomezany atsika maimaimpona no ilay raha latsaka teo ambony azy fijaliana, ilay raha madio tsy misy kilema no famelan-keloka ho aizy sy ho anao. Ho Jesosy hoe izao no mofo velona izay nidina avy any an-danitra, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako nanana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa naoviana no mihinana sy misotro anareo dia mba tsarovy aho Jesosy. Andeha isika tsiaro azy amin'ny hira 20 amin'ny firana protestanta, ny 1 sy ny 2. Indro ny tompo Jesosy jereo tena ny afy tokoa, efa nivesatra Yesu jereo mba hamonjena anao. Jesosy ianao, mibanjona azy le teo ambony azy fijaliana, nandresy ny fahafatesana ho famonjena antsika rehetra, hanome voninahitra azy isika, voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Haleluya! Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Indrika hivavaka isika. Voninahitra ho anao Jesosy, lay tomponay sy mpanjaka anay ary Andriamanitray, Andriamanitra mpamonjy anay, Andriamanitra tia anay, midera anao zay, manaja anao, manome voninahitra anao, noho ny fahalebiazanao, noho ny fahasoavana zay atobaka ao aminay, nanavotanao anay ho afaka tamin'ny fahotana, ho afaka tamin'ny faharatsiana rehetra. Misaotra anao zay Jesosy,
misaotra satria na dia Andriamanitra azy ianao, na netro teny ianao mba hiaraka aminay eto indray ankehitriny, manasanay hiaraka hinana sy hisotro aminao. Jesosy lehibe loatra izany, ary mendrika sy rariny ny andreanay ny lohanay ho fanajana, ho fanomeza amboninahitra anao. Reo no mofo Jesosy, ny volavolain'ny tanan'olombelona tokoa izany, fa masino ireo ho tonga tenanao tokoa Jesosy, mba hitondra fiainana ho anay tsirairay avy, ary tsy ny ety an-tany ihany fa ilay fiainana mandrakizay, izany ny rina ety, izany ny hidivana ety, ny azahoana an'izany fiainana mandrakizay izany. Tahaka izany koa ny kapoaka, hamasino ireo halatsao na dia pitiny kely monja tamin'ilay latsaka teo ambony azy fijaliana azy, ampy haniovan'ireo ho tonga rahanao tokoa, mba ho famelan-keloka ho anay olombelona mpanota. Ireo ny tekonina ny mpanomponao rehetra mpiara-miasa aminao, rakofy ny voninahitao sy ny fahatsaranao rehetra, ary ny fahamasinanao, ka tsy ny mahaizay anay no hita fa kosa Tompo, ianao mihitsy ilay mizara ny tenanao sy ny rahanao aminay tsirairay avy. Ireo ny vahoaka manatrika eto, ilay nasainao manokana manetry tena eto anatrehanao, ny lalan'izao fanasan'ny izao Jesosy, mba tsy ho fanamelohana ny izao, fa kosa Tompo ho fanamarinana kosa, ho famelan-keloka tokoa, satria efa hitanao Jesosy fa nandady teo anatrehanao, ny fona teo anatrehanao, ny bebaka teo anatrehanao, ka noho ny teninao Jesosy hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy, dia nanantona avokoa izay rehetra Jesosy. Raiso izahay mba ho voninahitra ao, ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ny angatana izany, amen. Mahazo toerana ianareo. Fa Jesosy Tompo tamin'iny anizana madiana azy dia nandray ny mofo, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka ho izy, ity ny tenako ho anareo, izao natao ho fahatsiarovana, na oviana no mihinana ianareo. Dia tahaka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vavao amin'ny rako ho famelana ny elokareo rehetra, izao natao ho fahatsiarovana, na oviana no misotra anareo. Fa na oviana no mihinana itony mofo itony sy misotra amin'itony kapoaka itony ianareo, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo izany mandra-piaviny. Amen. Andeha favoavoatra izao ny zavatra rehetra. Eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka, nanaovantsika ny 4,500 ao amin'ny firana protestanta, 4,500 ao amin'ny firana protestanta. Ny mpamonjo no mitady fihavanana aminao, izy no manambitamby hanatonanao izao. Anatunanao izao. Sao manjary fandatsana ny fifonana aminao. Mety mihavana amin'ny mpamonjy izao. Mety
dia ny misy hafanana ka mangoraka ny fo. Manatuna ny mpamonjy, eto kazarao mpianakavin'ny finoana. Zao no andro famonjena kavin'i Jesosy nelinao. Miverena zao makehitriny zao. Sao ity nitoroteny fara fanasananao. Fotoana fara avelomanao. Kaza mba misalasala sao manjary leninao. Tsy mety mahalala zao fotoana mety zao. Indrisy be ny fahotako be ny raha tsy vitako Jesosy. Pamonja ny mpanota tahaka izao. Miverena fanirany ampiady io anao. Manatona ho sasano zao ankehitriny zao. Enon Jesosy ry havana, enon Jesosy ny ao anatin'ny fonao. Tena tsapany tanteraka fa tena manam-paniriana fatratra tokoa ianao. Nanantona azy za-panota ity, za-panota ity. Ve mba ho raisinao Jesosy, mba fantatrao moa fa sakaizany mpanota tokoa ny Jesosy. Sakaizany mpanota izany ny antony nahatongavany tety.
hiaraka amintsika mpanota le manaiky fampanota izay ny tadiaviny mba hibebaka hanantona azy fa tsy tonga iantsony marina ozy izy fa ny mpanota hibebaka ry sakaiza ny mpanota fantatra ao ny zanaka ao fa malemy mora lavo ka mangahataka aminao enina ny 7 ao amin'ny firana protestanta. Fantatrao ny zanakao fa malemy mora lavo ka mangataka aminao mbatodio ka eno ny vavaka raha mitombo ny arena no ny fanambinanao la matanjaka ny tena no ny fitahianao Batatamo Jesosy sao tsy mahalalanao e mamely ny devoly fahavalony zanakao ka mandroso manangoly ampisaraka aminao mandroso batazony Jesosy mangiry firy mafy no nitsoraka azonao ka niavana rehetra tsy mahita izay atao indrindranao
fotoana hiverenana aminao. Ka manahinay foana noho ny ratsy saina tao. Batuan Jesús ya. Ajar sarana. Efa tonga eny amintsika Jesosy. Mariky ny fitiavany atsika zany. Mariky ilay fanetretenany hamonjy atsika. Eo am-pitsanganana isika. Hanolotra ny tenatsika ho an' Jesosy. Hanolotra ny fitiavantsika manontolo ho an' Jesosy. Amin'ira hoe hanao Tompo, reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao aho. Apôstôly Petera, aoko fantatra reo fa zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ilay rahasoa an'i Kristy izay tondrany zanak'ondry tsy misy klima sady tsy misy pentipentiny. Ao koa ny apôstôly Paoly jereo ny azy fijaliana fa teo namonjena anay. Ary teo ihany koa nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Ary teo ihany koa nanaovan'i Jesosy Kristy Tompo ilay vavaka fifonana mezinezina ka anekeny ray manao hoe ray eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Amen. Manahantona ka miondrika manoroka ny tongo masinao izay olona tsy mendrika ary Tompo mba havaozy ho anao. Masina
ho Jesosy ity ny tenany hano ho anareo misaora azy ao am-ponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny tenanao izay nomenao anay mba hahazahoanay fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay rehetra. Amen. Tahaka izany koa ny kapoaka ho izy iteny rano sotroa anareo fa ity ilay fanekena vaovao ho famelana ny elokareo rehetra. Misaora azy ao am-ponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny ranao izay namenao anay ho famelan-keloka. Voavela heloka ny mpanota Jesosy. Afaka avokoa ny geja famatorana anay. Afaka ny tebotebo sy ny ahiahy rehetra. Afaka ny fanameloana rehetra. No amarinonao izay Jesosy. Misaotra indrindra ny amin'izany rehetra izany. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Jesosy akazanay feny esoana sady sy mafo Jesoana miuluna meti magawana Jesusimanda Jesoana. Ianao tokoa Jesosy ny tsy mba mandao anay satria tapitroatra amin'ny fitiavana sy amin'ny famindram-po ianao ary tsy misy tahaka anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazotoerany sika rehetra eo ampanangonana ny kapoaka sy fanatazana ny fanatitra nanaovantsika ny ra 720 ao amin'ny firana protestanta fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy ahiry. Fanavaozany mahagaga tokoa nomeny Jesosy ahiry. Fazavany fana izay lafako nomeny Jesosy
ny filoko ny fanantenako ny fanantenako ny toko fatratra koa no fatratra ny fisalasalana dia levona reny ny saiko mandroso soa ni saudi ese achami ni saudi ese ni filoko ny fanantenako jiabe ny fanantenako jiabe ny fisalasalana dia levona reny ny salasalana dia levona ny saiko mandroso soa mandrososo atramy ny saudi endre atramy ny saudi endre tonga mamirapiratra fatratra ery ka dia tsitsiko ilay vavahady ery tsitsoko ilay vavahady makao an-tanàn-dehibe ny afatra izay omeny Jesosy atsika rehetra izay avy niaraka ny hinana sy ny sotro tamin'ny teto androany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:7 ny 9:9 sy ny 7. Salamo 5:7 ny 9:9 sy ny 7. Ako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindra fosy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindram-po izy. Manisy izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Amen. Zany amin'ny famindram-pon'i Jesosy amintsika rehetra. Rehefa nanaiky tsika fampanota, satria tsisy marina ambonin'ny tany ka tsy manota, izay nanaiky nanatona sy tamin'ny fanetretena teto androany, dia miteny tokoa izy fa mamindra fosy miantra izy, mahari-po sady be famindram-po, manisy izao tontolo izao izy, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Raha mino zany ianao dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Hitsangana isika marina izao fotoana izao. Ao aorian'ny vavaka sy ny tsodrano dia ny hira 3:7 no iraintsika. Ny 9 voalohany ihany hivavaka isika. Andriamanitra, mitodika any aminao zahay, misaotra anao noho ny amin'ny fotoana rehetra androany. Misaotra anao nanome anay ny zanakao ilay tokana ho famonjena anay, hanasoa anay. Misaotra anao noho ny amin'ny famindram-ponao izay natobaka ao anay androany, ary koa ny fiantranao izay mbola ataonao amin'ny asanao rehetra. Misaotra Andriamanitra, misaotra ihany koa fanahy masina tamin'izay rehetra saina rehetra nomenao teto, fa tsisy ny natanteraka teto raha tsy tao ianao fanahy masina. Membonahitra manokana ihany koa ianao, mankasitraka fanahy masina. Faran'izao fotoana izao, andeha hamonjy ny fiainanay rehetra izahay.
fantatra ao avokoa ny mombanay ary tsy misy takony ao anatrehanao fa mianjahanja aminao. Fifaliana ataony fona ihany, olona afaka, tsy misy managejana intsony, tsy misy fanameloana ao anay intsony, fa ianao nanamarina anay. Kanefa kosa Tompo, tatany sy vombino izay rehetra sao tafasaraka aminao. Izany nitongina aminao Jesosy, aza misy avela, aza misy afoy, aza misy avotsitra Jesosy tazatazany eny ampandehanany eny Tompo, araka ny teninao ane. Fa ny masoko sy ny foko ao aminareo mandrakariva, ka mijery anay foana ianao Jesosy, ary ny fonao dia midoboka ao anay isan'andro, isan'ora, isan-tsegondra. Izany no mahatonga anay mangataka aminao Jesosy, mba hivimbona anay, ka tsy hamela anay andeha irery. Fantatrao avokoa ny momba anay rehetra, maro ny tianay angatahana, maro ny tianay hotononina, nefa mety tsy voatonona teto amin'ity pilipitro ity zany. Reo ny vahoakanao Jesosy, manana izay tiany ambara aminao. Tongava Jesosy eny amin'ny tsirairay avy eny ianao, mba hiaino izay mba vetsovetsom-pony hanamarinanao kosa. Nefa Jesosy, raha mangataka ianao dia azo. Misaotra Jesosy, misaotra betsaka. Andriamanitra mpamaly vavaka ny Andriamanitray. Andriamanitra tsy mamela maina, fa Andriamanitra kosa ilay miteny foana hoe isaky ny indray mpimaso no andemako azy sao misy manimba azy. Misaotra betsaka anao izay manana Andriamanitra mpihaino vavaka sy mikarakara mikolokolo isa-tsegondra, isaky ny indray mpimaso. Jesosy mitondra ny fiangonana rehetra, FPVM, naizanaiza misy azy eto aminao izay, mangataka anao hijery andreny fiangonana rehetrarehetra reny, ny mpitondra fivavahana rehetra, naizanaiza misy azy eo amin'izany FPVM rehetra, tononona manokana eto anatrehanao izany. Ianao Tompo hitasy ampahery ny tsirairay avy, ary koa androtsaka ny fananao masina mandrakariva, ny fanahy fahamarinana mandrakariva, hitaridalana ny rehetra amin'izay sitraponao amin'ny marina. Mitondra ihany koa izay ny dadarandrena ataondro ray aman-dreninay, tsarovanay manokana izao ora sy fotoana izao Jesosy. Ianao hijery azy, ampahery azy any amin'ny toerana misy azy ihany, ary tsy izy ihany Tompo, fa ny ankohonany ihany koa. Jereo ny firenenay entina eo anatrehanao, ny fitondram-panjakana rehetra, ny fahefana rehetra, ny manam-pahefana rehetra isan'ambaratongany entina eo aminao izany. Mba ianao Tompo nijery, anolotsaina mba hetraika aty aminay vahoaka izany Jesosy. Izay rehetra atao mba ahomby Jesosy, mba ahomby enina dia efa amin'izao fotoana akaiky ny fifidianana izao ara Jesosy dia mbola midongy aminao ihany izay. Mba jereo ny firenenay Jesosy, mba jereo ny firenenay. Dia misaotra indrindra Tompo izany vavaka rehetra izany, izay rehetra natao teto, ny fanatitra rehetra natao teto, ny tononkira-pana rehetra natao teto, na inona vita teto Tompo, vavaka avokoa izany rehetra izany. Kanefa kosa kambanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainay ozy any an-danitra, asinany eny anaranao, mitonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ity atany tahaka ny any an-danitra, mionay ny alina sahaza ho anay, maelana elokay tahaka namelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafana amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsotra an'izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika.
fahitanareo ani Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ani Jehova ka amindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ani Jehova ka nome anareo ny fiadanany. Aza matahotra fizao rehefa ty dia tena tiatra amin'ny farany. Fa marina ny teniko aminao, fa mamindra fo aminao ary ny fiantrako dia amin'ny asano rehetra. Misaotra Jesosy. Anao kosa ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandraka izay tsy manam-pahataperana, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Tiako niaraka aminao Jesosy, naiza hitondranao aho. Naiza hitondranao ahy, miaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso ahy. Miaraka aminao ahory Jesosy tompoko, tsy manan'olo-ka fa ianao no fiainako. Anaramianao zay no fariako, Jesosy, tianay ny miaraka aminao Jesosy. Dia mba hifampitantanentsika Jesosy, hifampitantana amin'ny vahoakanao rehetra ianao. Zany ny fifalianao, zany koa ny fifalianay. Izay mahafaly anao, mahafaly anay. Ny voninahitra amin'izany nefa teo anao rery ihany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tompontsika.
tianao efa tiantalo satria efa nampafantarina iafatsara lavitra efa nitasasaranere zay maharitra rakuvine inifanay masinao agusitra nafakapanay ananaku tumbunalana mandritrinyazakazakweti fitsapana mivavanyaki nefa matoky navatsindronazany atifo nefa mahaso mianao makado netsemboanao zay mitetetsy minay mande nefa maneke volevalika sasaranao minuayanao tena lehibe matoky 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 letito 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 uanao lai fitaranana